naneho ny amin'ny mbola fanohizan'ny ady zay ataony idilanina hanoho ny ady miaraka amin'ny malagasy aho idilanina nanao ranty idilanina nilaza fa niona tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa izay nilaza hanohana ny fitakiana ary faly nahareny teny ireo ministra samihafa nambara ny fahafaly izy hanoho ny ady eo anatrehany zava-misy ankehitriny miaraka amin'ny malagasy idilanina moa dia ilay influenceur izay sahy nilaza ny tejavatra izay tsy sahy ny influenceur lazaina ary nilaza ihany koa ireo marary izay tsy sahin'olona lazaina babe maso enina dia tsapa fa mampimenmenina ny maro aza niresaka vidiny internet eto Madagasikara moa dia nazava sy nahitsy ny zavatra izay nambaran'ny Rado Rafalimanana nilaza moa i Rado Rafalimanana ny amin'ny vidiny internet fa lafo tafahoatra tsy mifanaraka amin'ny toe-karena ary tsy misy antony hinditra mahatonga izany noho izany hoy ny Rado dia tokony tsy mila mifampihira amin'ny mpandraharaha vahiny tsy vonina hampidina ny vidiny ny fanjakana malagasy raha tsy te hanaraka ny fitsipika sy ny fahamarinam-bakotra izy ireo dia afaka mody any amin'ny toerana ny aviany tsy misy olona na orinasa tsy azo soloana izany raha tsy manaja fepetra fototra dia azo ny fanjakana tanteraka handray fanapahan-kevitra anisan'izany ny famerenana ny orinasa tellement ho orinasa zato isanjato malagasy manana malagasy manam-pahaizana sy mahay mitantana isika ary efa hitantsika izany taloha nambaran'ny Rado fa tsy mijanona eto izany hiditra amin'ny ireo sehatra strategjika rehetra izay natolotry ny vahiny nefa lasa manararaotra ny mpanjifa malagasy noho izany hoe izy hatrany amin'ny zao vanim-potoana ny fanovana izao dia mijoro isika malagasy mitaky ny zo fototra sy ny rariny nanambara ny heviny amin'ny fanovana moa ny filohan'ny sezama raha tena fanovana no hatao dia tokony atsahatra ny fanaovana hazalambo ireo paraitan'razana indrindra ireo mpandraharaha malagasy tokony hilana fanaraha maso ankaiky ao anatin'izao fanovana izao ny fisiany ireo antotantaratasy ny mpiasa eo anivon'ny primatiora izay nogiazana fotsiny tao anatin'ny taona maro hoy ny filohan'ny confédération des agents de l'état de Madagascar nany sezama nanambara ihany koa izy ny hoe mila mijery ankaiky ny fomba fiasa ireo manodidina azy noho izany ireo filoham-panjakana miisa 5 satria efa betsaka sahady ny foaram-pefy izay mampitarena ny vahoaka malagasy indrindra ny mpiasa mpanjakana ndeha moa arantsika vetivety ny horonan-tsara izay misy fanazavana ny filohan'ny sezama ny amin'ny raha tena fanovana marina no hatao dia tokony atsahatra ny fanaovana hazalambo ireo paraitan'razana indrindra ireo mpandraharaha malagasy ny monsieur le premier ministre sy ny SCG sy ny président de la république am'izao fa hoe esory olona io satria am'izao tsika miteny zao ianao Andriamatoa Filoha dia voafita efa manomboka voafitaka ianao io amin'ny mampitandro filaminana atsika dia miresaka an'izay ity fisamborana olona isanandro mandeha ny zavatra rehetrarehetra ny ministry ny fitsarana mahafantatra tsara ianao satria rehefa nisy fotoana ny ilainao dia natsoinao amin'ny andro riva dia ny fanampitsika tamin'izany fotoana izany ohatray koa ministry ny fananatany natsoinao rehefa nisy zavatra nanahirana dia ny fanampitsika teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany ka noho izany miantso anareo satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao ohatra hoe le olona mijanona eto Tanindrazana izay tsy nandeha mitsoaka manao passation amin'ny fantsoram-po dia izany kosa ve dia rehefa aveo tonga dia ho atakenareo dia ho samborinareo nefa izy manana fahatsoram-po mijanona eto amin'ny firenena dia tsika ave dia sanatry resaka sanatry kabary izay manana amin'ny mpandraharaha eto Madagasikara dia ho atao 4 daholo izay vao mitsahatra anareo izahay président ny confédération syndicat des agents de l'état ary ny tena koa dia filohan'ny fikambanana ampizahery malagasy zay tsy manaiky ary tsy tianay zany toetra zany fanovana toetra mitsara ny tokony ataotsika ny filoham-pirenena kristianina donc zany tsy manana zany fiainana mandrakizay zany raha tsy manana fanelan-keloko na iza mpitondra vivavahana na olo-pirenena tsotra na iza rehefa tsy manana fanelan-keloka dia tsy anana zany fiainana mandrakizay zany amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny tsika ty efa ohatrany efa manomboka voafitaka ny filoham-panjakana ankehitriny raha araka ny filazany teo ary nitsindriny manokana ihany koa ny kristianina dia mila mamela heloka raha tsy mamela heloka dia rehefa tonga ny fahataperana izao fahefana izao hiakatra eo indray ireo olona nenjehana dia hanenjika foana ka tsy hoisy fiovana raha tsy misy fanovana ka tsy ho tapitra ry valifaty politika mandrakizay zao manko ny zavatra tiako tsindrina tandre mampitso amin'ny afaka pitso hoe tapitra ny zavatra rehetrarehetra dia ireo olona ho anaovantsika amin'ny zavatra zay tiatsika ireo dia ho avy amintsika amin'ny fomba mitalakotokotoka tadidio za ohatr'izay manko ny nataon'le mpitondra teo zao nanao an'izany tamin'ny olona
de rehefa avy eo tonga koa ny olona manao an'izany, de le mpitondra zao koa tonga de mandrovo sy manao an'izany amin'olona de ho avy koa ny manaraka anao an'izany. Ka raha tiatsika ty fireneny ty, za kristianina ny filoam-pirenena kristianina manoro anao mbola za zokonao amin'ny taona amin'ny asa rehetrarehetra hoe mila famelan-keloka ary tsy ny FFKM ihany no tompona andraikitra eto amin'ity fireneny ty. Misy fiangonana zandriny eto, misy musulman eto, misy fomba ara-drazana eto, misy eglizy isan-karazany amin'ny fiangonana zandriny reo, fa maninona reny de ataonareo an'izany le izy hoe ny FFKM marery ihany. Raha mahita zao amin'ny syndicat eny miresaka ao, hitanay amin'ny fahitalavitra ohatry ny syndicat anankiray ihany ny tazana eo nefa ny syndicat firy manerana Madagasikara. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany iny Andriamatoa iny fanazanina tsy zany anefa dia efa nilaza mazava ny filoham-panjakana teny am-piandohana, tsisy resaka valifaty politika eto, fanampanantena kosa izy dia ny hanenjika ny fanendry-be ny firenena, hanenjika ny kolikoly sy ireo rehetra izay tsy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny firenena. Matetika manko dia afangaron'olona ny valifaty politika sy ny fanenjehana ny fanendry-be ny firenena sy ireo zay tsy maty manota. Ny 10 Novambra 2024 mo dia nisy famanginana havan'ny mahery fo sy ireo ny haramboina nandritra ny tolom-panafahana no tanterahana ny 10 Novambra 2024 ny ampahany amin'ny famangina ireo maratra sy ny fianakaviany ireo namoy ny ainy nandritra ny tolona. Nanatanteraka izany ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Kolonel Mikaely sy ireo mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Kolonel Marcelin, ny Kolonel Solofiniena, ny Kolonel Lucien ary ny Kolonel Gervais. Isan'ny novangina ny tovolahy Aina Sarbidy izay naratra nandritra ny tolona teny amin'ny fagitry ny Befelatanana Anosy ary ny afara tamin'ny fanapahana ny tongony moa izany. Nilaza ny mpanolotsaina avo Lucien Rabearmanana fa ny mpitolona dia toy ny rahalahy ary tsy afaka ny hitazam-potsiny ireo izay niaraka sy nandray andraikitra ho an-tanindrazana izay. Ho faramparanansika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara ireto sara hafa kely ireto. Sary ny piray tanindrazana, sary ny piray tanindrazana izay mitady vola, ny vola raha teo moa dia fitady. Ity sary hitantsika ity moa dia tany Betsizarena Mahanory tany no nisy izy ireo izay mivagotra letisia ao anaty rano. Mpivagotra letisia eny amin'iny kanal de Pangalana iny. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavianay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.